Isan'ny tetikasa goavana indrindra ho tanterahana eto Madagasikara ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasoandro izay tetikasan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ity tetikasa ity izay mamala ny filan'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao manoloana ny fahaterena iarahan'ny rehetra mahita eto amin'ny tanàna Antananarivo. Natetikasan'ny filoham-pirenena azy tsy atao botolo sy tery-vaimanta ny fanatanterahana azy araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Atao manaraka ny fenitra sy ny kalitao iraisam-pirenena ny fanorenana azy izay iarahan'ireo manam-pahaizana sy teknisianina malagasy sy vahiny misalaha. Isan'ny fanamby apetraka ireo teknisianina ireo ny fahavitany avenue principale ao amin'ny Tanamasoandro mialohan'ny volana Jona 2024 ka ao amin'ity tanàna vaovao ity no ankalazaina ny fa-80 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara amin'ny taona ho avy. Aorian'izay no hiditra amin'ny dingana faharoa ny asa eny amin'ny tanàna vaovao ka irefy 420 sy 300 hektara ny haben'ny Tanamasoandro atao anatin'ny 5 taona. Amin'izao fanombohana izao, ny 100 hektara no ilaina amin'ny tetikasa ka mahakasika ny komuna Fiombonana sy Ambohitrimanjaka. Araka izany, isy ny fanotofana ny tany ka oneran'ny fanjakana malagasy ny vidin'ny tanin'ireo izay voakasika. Eo amin'izay fanonerana izay, atao manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, ny fanoneran'ireo olona izay voakasika ny tetikasa ny taniny sy ny tanimbolony, fa ihany koa atao mitsinjo ny maha-olona ny fifanarahana. Ny fanonerana izay vita ao anatin'ny 4 andro raha atao alamiabla na manaiky ankitsipò ny fanomezana ny tany ho an'ny fanjakana ny tompony amin'ny vidiny izay ifanarahany rontota. Maro ny tombontsoa ho azon'ireo izay voakasika ny tetikasa Tanamasoandro ny taniny sy ny tanimbariny. Isany amin'izany ny fahazahoana ny fanonerana mifanaraka amin'ny haben'ny tany sy ny voly eo amboniny. Eo ihany koa ny fahazahoana asa vao manomboka ny tetikasa. Ny asa teraka avy amin'ny fanorenana ity tanàna vaovao ity izay mahery ny Iraetsy. Ankoatra izay, jerena manokana ireo olona izay mifototra amin'ny fambolena ny fivelomany ka omeny ny fanjakana toerana hafa ahazony manohy izay fambolena izay. Ho an'ireo izay voakasika kosa ny tranony, vonona ny fanjakana amindra azy ireo amina toerana hafa voajary sy misy trano ahafahany miary ara-dalàna. Ankoatra ireo, atao laharam-pahamehana ihany koa ny fahazahoan'ireo olona ao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka sy Fiombonana, trano fonenana ao amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro, ka ao ny zanak'izy ireo no hianatra ary ao ihany koa no hiasany ray aman-dreniny raha sitrak'izy ireo. Ireo no isan'ny tombontsoa azon'ireo izay voakasika ny taniny sy ny tanimbolony, fa ankoatra ireo, azo tombontsoa avokoa ny vahoaka malagasy amin'ny fahavitany ny tetikasa fanitarany ny tanàn-dehibe eto Madagasikara.